Ahoana Marina Ity Tsy Fandriam Pahalemana Ity. Roa taona latsaka kely izay no nitondrany ny filoham-pirenena ankehitriny ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe aiza ho aiza amin'ny fampandrosoana nampanantenaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Firisan-jato tamin'ilay IEM no efa tanteraka ankehitriny. Ny tsikaritra dia mialatsaka lalina anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy. Ny hoanina androany no trosaina omaly. Sempotry ny adim-piainana ny ankamaroany tokantrano. Tranomborona no vitan'ny vava hoy ny fomba fitenenana. Fa ny fitantanam-pirenena dia mila paikady sy fananana traikefa ary fahaizana mitarika. Ity no teny nataon'ny filoha Marina Ravalomanana nandritra ny ady hevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny 9 ny volana Desambra 2024. Zava-dehibe eto amin'ity firenena ity ny Tsy Fandriam Pahalemana. Naiza tany ale eto Madagasikara eo amin'ny 20 ny isan'ny toerana izay tsy diany. Fa ny Fandriam Pahalemana rongatra io tamin'ny taona 2005. Dia tsy maintsy apetraka aloha le rafitra hitondrana ny firenena. Tsy maintsy atao aloha le fampihavana le réconciliation. Mba tena fantatra dao le zao fandehan'le izy. Tsy maintsy apetraka izay. Ary tsy maintsy apetraka koa hoe ahoana ny politika mba ahafahana mamiasa an'ireo olona tsy manan-kaniko an'ireo. Fa misy roa amin'ny ray tsy mihinan-kanina ny faritra atsimo na hitako voatany ary. Dia hoy hoe tsy maintsy miaraka ireo. Misy natao hoe sécurité alimentaire, misy sécurité foncière, misy sécurité physique, misy sécurité ny investisseur. Reo tsy maintsy resahantsika indray mijery raha ohatra tondra firenena izay no tsy andrakandrana alefanao tsikelikely ka na 10 taona indray ary tsy zava-doza raha tsy voafetsara zay. Zay tiako resana aminareo. Mazava izany fa tsy andrakandrana ny fitantanam-pirenena fa mila paikady sy fahaiza mitarika. Ny hita mantsy dia miaina tanteraka amin'ny fampandriana adrisa sy fizarazarana zavatra etseroa ny fitondram-panjakana mba ampanginana ny vahoaka amin'ny tsy fahombiazana amin'ireo fampanantenaina izay nampanonofisana ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra. Ity no teny nataon'ny filoha ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny. Mbola tsy filoham-pirenena dia efa mijery mba olana ho atolotro ny vahoaka malagasy izay mikaikaiky satria mandry anjeranandry ny vahoaka malagasy. Ny zavatra natolotro dia tsotra. Voafolo andro lasa zay dia nanafatra n'ireo expert avy any ivelany, avy any États-Unis izay nitondra ny drone teto mba hidivana ny asan-dalo. Vao tsy ela ihany kory dia tonga teto ny expert mitondra ny hoe ahoana fomba fampiasan'izany puce zany. Izany tokoa ve no zava-misy amin'izao? Ny hita mantsy dia betsaka ny toerana mikaikaika amin'izao fotoana izao amin'ny Tsy Fandriam Pahalemana. Ny arahantsika rehetra nahita ny fanafiana mpivarotra finday amin'ny andro atoandro Benanahary tao Antsirabe ireny. Ity no fitarainan'ireo mponina etsy Ambohimiandra ao anatin'ny boriboritany 2. Tokony tamin'ny 3 latsaka teo le izy dia tonga dia nisy nandona be fotsy varavarana tonga dia force be mihitsy 10 lany teo amin'ny terasy niaraka amin'ny basy. Dia le télé zany no najanona fa vola sy ny karapanondro ny lakle ana moto reny no lasany. Maro betsaka nefa olona victime tamin'le izy fa hatramin'izay mba nisy fotoana ny lamindamina ihany teto Fokotany. Ianao efa vaky trano mbola tonga ry zareo hoe tsy mba nijery ny zavatra nisy zany hoe andao mba ho jerevana le zavatra nitranga sy le zavatra nahazo anareo fa zay midina aty le olona vaky trano dia atao anaty tôbila zay no iresaka amin'ny zareo. Tsisy potaka izay zany zareo dia lasa dia teo zany nitsiriny hevitra amin'izay hoe andao tsika hiantso ray aman-dreny fa misy ray aman-drenitsika eto amin'ity faritra ny 2e arrondissement ity. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe angamotsy ao anatin'ny IEM ny ady amin'ny Tsy Fandriam Pahalemana. Aiza ireo fitaovana nodradradradraina fa nafarana herinandro ny aloha ny fampelezan-kevitra io mba hiadanan'ny vahoaka. Ny ahiatsy havanana hoy ny fomba fitenenana izay. Ka sao dia ireo fitaovana ireo ary
no nanaovany filohany antenimeran-dolona ampamoaka herinandro vitsilasa izay. Tokony ho fantatrin'ny fitondrana fa vokatra no takiany vahoaka malagasy aminy fa tsy kabary ambony vavahady fotsiny na ihany koa fampandriana adrisa lavo zao. Ary tsy fomba fiady mihitsy ny manilika andraikitra tokony ho raisiny amin'ny vahoaka. Ny hita mantsy tao anatin'ny heritaona nitondranareo firenena izay de na ny vahoaka no mahazo tsiny na ny filomarikaravalmanana sy ny mpanohitra izay tariny amin'ny tsy fahaizanareo mitantana firenena. Ity no zavalitra nisy nandritra ny ady hevitra atrany. Ka zay indrindra mantsy ny tiako fantaniko manaraka demokraty ve nareo? Ny tiako tatongavana de hoe amela malalaka mpanohitra ve anareo? Ny ray aminareo tompoko no ho mpanohitra ary tarika ny fanoerana ao arinany fifidianana. Amela malalaka ny ravalomanana ve rajoelona hanohitra? Lalam-panorenana zay napetratsika de mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamato Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Mazava izay fa efa niaiky ampahibe maso izao ny filoham-pirenena ankehitriny fa amela malalaka ny filoha Marikaravalmanana ho lehibe ny mpanohitra. Izany tokoa ve no zava-misy? Inona no antony ikitiana indray ny satamfehy ny mpanohitra ka tadiavina ho satamfehy ny fanoherana samy olombofidy na ny opposition parlementaire indray? Ny pomba ny fitondrana aza moa de miezaka mafy mihitsy milaza sy manaratsy ny filoha Marikaravalmanana ankehitriny fa miantsy ady amin'ny fanjakana hono ny filoha Marikaravalmanana isaky miteny. Ny sasany aza de milaza mihitsy fa tokony isotro ronono amin'ny fanaovana politika ny filoha Marikaravalmanana. Firenena iaraha-mana ny Madagasikara ary tsara ny mampatsiahy fa lehibe ny mpanohitra ny filoha Marikaravalmanana fa tsy mpanolontsaina ny filoham-pirenena akory. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy ny andraikitra izany na ihany koa ny fisaraham-pahefana eo ny mpanohitra sy ny mpitondra. Ny tiana ho tenenina de izao: ilaina ny fitazomana ny teny nomena amin'ny vahoaka. Tsy ny vahoaka akory no nangataka ny programanasa no dradradrarainareo nandritra ny fampelezan-kevitra fa ianareo no nanolotra sy nampanantena azy izany. Aza ilika any amin'ny hafa ny tsy fahatanterahana ireo fampanantenana izay nampanofisina vahoaka. Ianareo ihany no nanao io lalam-pandrenan'io ny taona 2024 koa ajao sy tanterao ny voalazany fa aza ovaina sy anaovana tolo-dalàna ka andaniana volam-bahoaka amorina parlementaire isam-bolana. Ny Fandriam Pahalemana amin'ny lafiny rehetra no takiany ny vahoaka malagasy: ny sakafo, ny asa, ny jiro sy rano, ny fanabeazana sy ny maro samihafa ihany koa. Ny fahasalamana moa de mbola miaina ao anatin'ny amehana hatramin'izao io. Tena manana paikady amin'ireo ve ny mpitondra sa mijery ny tombosoany sy ny mpiaraka amin'ny fotsiny? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!